tsy fantatro mba mety mivoaka atao ve tena hoe mba volavolan-dalàna mikasika ny feza resaka fifidianana ve satria miteraka olana io de andao fa ho atsaraina de ho alefena amin'ny parlement tsisy resaka an'izany aloha to volavolan-dalàna mikasika n'inona amin'ny fahafahana maneho hevitra satria tena mbola lalàna tany 1960 tany zany mbola risahana foana sy tany saina rehefa misy raharaha politika eto amintsika tsisy resaka an'izany aloha tao dia zay zany le mba ohatran'ny mba anaovana fanamarihana kely fotsiny mikasika an'le izy fa izy moa zavatra tiana atao tiana aseho fa rehefa akamana de hoe parallèlement tam'le izy de nisy ihany koa ny fanambaran'ireo ataontsika hoe fianakaviam-be politika angama zany zay mahita tombontsoa am'izao fitondrana zao de nanao fanambarana tetsy amin'ny Colbert nisy antoko vitsivitsy niaraka tamina olom-bofidy niaraka tamin'ireo mpanohana zao fitondrana zao zany nanao fanambarana zay ao ambadika eo moa zany amin'ny hoe misy asa mandeo mila fitoniana de zareo koa zany hoe miantso ny mpitandro ny filaminana andray andraikitra amindreo zay hoe inona tiany ambara hoe manotohina ve zany le izy de eo zany aloha amin'ny lafiny anankiray de ohatran'ny hoe karazana hoe vondron'ny mpahita tombontsoa am'izao zava-misy hoe katastrofika zao zay zany aloha le hitany nanao fanambarana omaly ary rehefa miantso hoe fandraisana andraikitra ho an'ireo zay manotohina ny tombontsoany zany zay zany zao aloha ny fahitana an'le satria de tonga soa indray ao anatin'ity zanam-pandaharana be amin'ny raha ity anarahanao ny topo maso zany samy manetsy amin'ny lavin'ny teknika tany epika bary kosa no andavitra an'izany vaovao izany anomboantsika azy dia ilay vaovao omaly izay milaza fa ahena 500 ariary ny kapokambary dia avafa sady mana iratsaina tahaka le banga mihinana fary ihany izy ity satria natao amandamando ny tenda kanefa nampitsovaka ny akanjo nify raha ny falaza mantsy ao anatin'izany de ao anatin'ny revolona stapany de tsy maintsy ahena 500 ariary ny kapokambary afarana hoiny foloa Andra Joel nandritra ny filan-kevitra minisitra no nanaovana an'izany isy petra apetraka ihany koa izy mba hanenana ny vidim-bary vokarina anatiny mba ho zakan'ny malagasy ny vidiny mifantaliana petraka de hoe taiza atao anatin'izay fotoana rehetra izay no zao voatahitra ary ny faharoa manaraka an'izay ihany koa mbola somary mafy ho an'ny vahoaka malagasy ihany raha ity fipetra ity kanefa aleo andeha ho jerevana izay tena marina ao anatin'izany raha ivoaka izany resaka izany hoe tena hipotra marina ve ity kapokambary ity isitaka kely ihany koa isika ao anatin'ny resaka hoany amin'ny lavanty izay any Vohemara any isy lavanty ao amin'ny doany any Vohemara anomboka ny 30 janoary ho avy zao ka aharitra 5 andro fotoana ahafahana manararotra mividy fiara moa izy ity satria de manomboka hatramin'ny 2 hetsy ariary ka hatramin'ny 30 tapitrisa ariary ny vidin'ny fiara iray dia izany no vaovao nivoaka ihany koa omaly averany keo dia isitontsika ao anatin'ny tambazora-tserasera satria raha ny teram-banina dia nisy nyty vaovao nivoaka omaly ety ihany koa zay niteraka resabe ka dia ho ampifantarina aminao izany nitory ny groupe Facebook 24 heures mada teny amin'ny cybercriminalité teny anosy ny antoko HVM noho ny publication nataon'olona iray izay mpikambana ao anatin'ny groupe io ny antony dia olona mpikambana ao amin'ny HVM efa maty ny mbola nolazaina fa miketrika fanongana mpanjakana ka dia hafahafa ihany koa izy io satria de tahaka le merina vedy kokoa nga tsy isa malemilemy itony azafady tompoko satria de zavatra tsy de fahita firy izao zavatra nitranga izao sitona kely ihany koa tsika ho any ivelany any tonga dia ao anatin'ny resaka baolina kitra hiala tsy ho mpanazatra ny ekipam-pirenena frantsay intsony i Didier Deschamps ao aoriana ny coupe du monde 2024 araka ny nambarany raha ataony jeritotika dia 14 taona amin'io fotoana io no nitantanana ny les bleus zany na ny ekipam-pirenena frantsay ary izy no hoan'ny mpanazatra ny bata fandresena mihoatra ny zato niaraka tamin'ny frantsay
dia izay ny koa ny amaranantsika ny ty vaovao maraina ity angonako mba voafotsiny ihany metana tamintsika kanefa manitsa be mbola ho avy dia ampresianantsika tsy saraka amin'ny top radio be miray satria dia efa reo an'io ny namana ao anatin'ny fanadidina isan-tsokajy. Namarena na atoandro na hariva Top Radio foana. Bemray, Top Radio, roa amizany teboka valo. Miary dia tonga sosika ao anatin'izay nko mbola tsy misaraka aminay aloha zany ao anatin'ity tapakandro maraina ity andro ny alakamisy andro mahafinaritra be eny ny andro rehetra dia mahafinaritra avokoa fa sorantsika manokana ny alakamisy satria vaovao maro no misokadina amin'ity maraina ity efa io ihany koa ny namana soke plutôt salamatsara ianao miarabany dia miarabany piaino miarabany namana rehetrarehetra zay namakilay nonja-peo tamin'ity andro ny alakamisy fa 7 janoary ity makasitraka tranony piaino zay manjoy nonja-peo tsika na eto Antananarivo na any amin'ny faritra na any ivelany any amin'ny alalan'ny tony teknôlôjia vaovao amin'ny fifandraisana itony miazakazaka ny fandehan'ny raharaha tatsady aloha nisy tentative na coup d'état zany aloha mba resahana ihany zany mba ho fantatry ny olona satria sao dia hoe varivarina ny ambanomasina hoe tena afan'ny hafanana sy ny délestation tsy fisiny rano sy fiakarany vidim-bary eo dia tsy maharaka an'le izy fa mila mahafantatra an'izany vaovao ihany koa ny zarany eto ina mahatonga an'izany be dia be ny zavatra mety mahatonga an'izany tany Tsady firenena anankiray atsy Afrika firenena zay isany atao hoe ray amin'ireo voatery tsy maintsy nisitaka ny zaro frantsay indrindra fa ny tafika frantsay zany zay nanana hetsika tany amin'iny faritra iny amin'le hoe hiady amin'ireo mpampiororo ndany hoe ny terroriste zany dia somary nisy fanambarana moa nataon'ny frantsay faraparany teo dia mba nisy reconnaissance misy avy amin'ireo mpitondra afrikanina zay nampinay betsaka tao anatin'ireny hetsika hiadiana amin'ny mpampiororo reny fa dia ohatra zao dia be ny réaction mitranga ny Afrika zany manoloana zany tenin'ny Emmanuel Macron mitovy an'le teny ataon'ny Donald Trump any États-Unis mikasika ny hoe rehefa izy koa ny tonga dia efa miomakomana aloha misy an'izany Groenland ny lakan-drano any amin'ny manodididina an'iny ry Canada koa rehefa mitsangam-bolo amin'le hoe mety ho ahorony mety atao fanjakana fa raika amby 50 any États-Unis zany rehetrarehetra zany dia efa ambana avokoa amin'izay mety hitranga maneran-tany zany amin'ity fahatongavan'ity fandraisan'ny filoha amerikana vaovao ny asany amin'ny faharoapolo ny volana janoary miverina eto Madagasikara tsika fa sao dia lasa lavitra be any eto Madagasikara dia nisy ny lefa lakevitry ministra mahaliany zany voalohany amin'ity taona 2024 ity dia ny fisehony zany dia hoe nalefa mivantana tamin'ny eny manjerim-bahoaka naharitra ora maro koa le izy mbola tsy ary nisy aloha izany tao anatin'ny fitondran'ny Andry Rajoelina hoe conseil des ministres dia alefa en direct eo daholo le zavatra mitranga dia mety hoe manao ny zavatra tsy mahazatra angamba tsy dia fahita dia tena le antonantom-pisinina atao hoe filakevitra ministra mihitsy zany nohatra ny nametrahana fanontaniana aloha amin'ny lafiny anankiray satria ny filakevitra ministra izany raha nihitatra amin'izay hoe misy tatitra tonga aty amin'ny mpanao gazety filakevitra ministra dia andinihana sy anapahana volavolan-dalàna zay ho alefa eny anivon'ny anteny mera rotota dia reny zany le eo satria ny volavolan-dalàna zany ny projet de loi dia adikevitra mety misy lalàna efa nisy fa tsaraina avozana ifanaraka amin'ny zava-misy noho ny antony maro samihafa fa ohatran'ny zavatra hafa aloha zany tena nandaniana le fotoana satria ao anatina filakevitra ministra zany tany tokony izy zany tokony libre mihitsy le membre du gouvernement zany filakevitra ministra talian'ny filohan'ny république miaraka amin'ireo mpikambana gouvernement tarian'ny premier ministre tokony isy adihevitra zany ao anatina zavatra anankiray dia ny fandefasana le izy mivantana teo ohatran'ny
tsy nahita loatra zany tsy hoe nisy débat ve zany tao anatin'le izy ohatra hitako hoe sahirana ihany le ministre ao anatin'le hoe anao ady hevitra eto ve zany de mandeha mivantana eto le izy fa ohatrany karazana fanazavana zavatra efa mitranga sy ny hoe zavatra andeha ho atao zany nisy tsy etatsetatseratra fotsiny mbanaovana fanamarihana le satria voaka avy any tokoa nge nitatitra fintina ho an'ny mpiseraserana ny mpampalala vaovao tsisy fanapahan-kevitra loatra hoe fampitanam-bava daholo zany nameno nitatitra tao fa tsy de nisy resaka hoe makasikasika an'izay volavolan-dalàna tsy fantatro mba mety mivoaka atao ve tena hoe mba volavolan-dalàna mikasika ny feza resaka fifidianana ve satria miteraka olana io de andao fa ho atsaraina de ho alefena amin'ny parlement tsisy resaka an'izany aloha to volavolan-dalàna mikasika n'inona amin'ny fahafahana maneho hevitra satria tena mbola lalàna tany 1960 tany zany mbola risahana foana sy tany saina rehefa misy raharaha politika eto amintsika tsisy resaka an'izany aloha tao dia zay zany le mba ohatran'ny mba anaovana fanamarihana kely fotsiny mikasika an'le izy fa izy moa zavatra tiana atao tiana aseho fa rehefa akamana de hoe parallèlement tam'le izy de nisy ihany koa ny fanambaran'ireo ataontsika hoe fianakaviam-be politika angama zany zay mahita tombontsoa am'izao fitondrana zao de nanao fanambarana tetsy amin'ny Colbert nisy antoko vitsivitsy niaraka tamina olom-boafidy niaraka tamindreo mpanoana zao fitondrana zao zany nanao fanambarana zay ao ambadika eo moa zany am'le hoe misy asa mandeo mila fitoniana de zareo koa zany hoe miantso ny mpitandro ny filaminana andray andraikitra amindreo zay hoe inona tiany ambara hoe manotohina ve zany le izy de eo zany aloha amin'ny lafiny anankiray de ohatran'ny hoe karazana hoe vondrony mpahita tombontsoa am'izao zava-misy hoe katastrofika zao zay zany aloha le hitany nanao fanambarana omaly ary rehefa miantso hoe fandraisana andraikitra ho an'ireo zay manotohina ny tombontsoany zany zay zany zao aloha ny fahitana an'le satria tena ohatran'ny hafahafa be fa rehefa bangona koa amin'ny lafiny anankiray satria ny fotoanantsika moa zany tsinjatsinjaraina ihany taridresaka ihany fa mety mbola iverenana rehefa avy eo hoe raha matoa mitranga zany amin'ny fotoana anankiray hoe misy filakevitra ministra alefa mivantana mba tena tiany fitondram-panjakana any ahoana zany miasa nge zay miasa ho an'ny vahoaka nge zay tena ho an'ila vahoaka nge zay matoa alefa menina manjery mpanjakana mandritra ny fotoana maharitra de tena hoe tena misy zavatra goavana zany ho atrehana ary de matoa etsakireny atsika misy hoe nivondrona politika pahita tombontsoa am'izao zava-misy eto firenena zao miseho rehefa tena zany nge nijerena ry Dany de hoe misy crise eto ohatran'izany rehefa ny firenena mandalo crise de ohatrany ny fiseho ohatrany ny fiseho zany ao anatin'le izy fa tsy hoe ohatrany atrezany fa takarana le izy ho an'ny tsy haiko manolotsaina na hoe ho an'ny mpanapa-kevitra na ho an'ny mpitondra eto amin'ny firenena de ohatrany reny zany misy mesure hoe ny akakindrina moa zany le resaka momba ny sakafo andresanao teo le amin'ny hoe atao anatin'ray volana sy tapany raha elandrina de ho ampidinina hatrany amin'ny 500 ariary ny kapoka ny vary afarany ny amin'ny vary eto toerana zany de hoe ampiarina reo lalàna tsy haiko mikasika ny réglementation moa zany voambolana nampiasaina an'le izy amin'ny lafiny ray aloha de zao tsika de misy amin'le hoe économie libérale io zany ny vidiny zavatra eo de nitolotra sy ny tinadiny amin'ny akapobeany no mamaritra an'le izy anao interventionnisme ve zany ny fanjakana manoloana an'le zavatra nitranga eto am'izao fotoana zao raha tsy diso tsy hoe fitondrana vonjoro amam-bolana fa eniny taona zany zao ny taty arina hatrany amin'ny tetezamita efa tsy resahana tsony tao anatin'ny eniny taona zany raha nisy tena fipetra tena niraisina mikasika ny atao hoe fambolena vary mety tso zao ny zavatra nisy satria nisy zavatra efa napetraka tamin'ny fitondrana teo aloha raha tena mipetraka ihany koa ny atao hoe continuité de l'état ny amin'ireo fotodrafitrasa anajariana tany ambolena vary zay nisy projet ngeza be tany amin'ny faritry Bamangoka iny amina rivorivon'ny hektara raha ohatra ka nitoy zany le tetikasa zay farana tamin'ny farany taona teo moa zany tsy tratratra amin'ny 100% ilay ataontsika hoe fanajariana an'le tany vokatry ny zavatra maro nitranga teto amin'ny firenena zany amin'ny hoe tsisy an'le continuité de l'état mety tsy zao le zavatra nitranga ary zany le ametrahana an'le hoe gouverner c'est prévoir satria tsy ny tany akorany tsy mamokatra tsy ny tatsaha akorany tsy vonina ao amin'izany fa ny intrant agricole ny zezika lafo vidy ny ataontsika hoe matériel agricole tsy takantotry ny volo ny amin'ny ataontsika hoe réseau structurant
ny amin'ny lakan-drano, ny amin'ny barage, ny amin'ny lalana, hitondrana sy vezivezeny vokatra io raha mahita io. Ny lalam-pirenena ary moa problema be maika moa farenantsika hoe route d'intérêt communal na provincial na ohatran'izany zany rehetrarehetra zany mifameno anie, nisan'ny mamaritra andreny vidin-javatra reny. Etsakilany ihany koa mbola tsy miakatra ny vidin'ny solika angery zalahy, de efa niakatra ny vidin'ny fitaterana entany. Satria maninona ohatrinona moa ny fiakaran'le visite technique ry zalahy, firy izy torsa mihoatra ny 100 visite technique amin'ny fiarakodia raha izay. Ianao ngano hoe mbola tsy niakatra nge vidin'ny solika de mividin'ireo kojakoja fanolo na ny pièce de rechange ihany koa an'ny fiarakodia, satria izay zao nresahana amin'le fitaterana lafo ny le izy. Zany rehetrarehetra zany de isan'ny mamaritra an'io satria ny frais de transport ny coût de miditra ao anatin'ny prix de revient. De resahana moa zany nikasika ny arisy ny ary azadiny fa misy délestage ngery zalahy. Ao anatin'ny délestage ngery mila fitotombary reny voatery mampiasa groupe électrogène. Ny vidin'ny groupe électrogène nge de mandeha amin'ny solika. Zany rehetrarehetra zany nge de mampitombo an'le hoe raha akotry mivadika fotsombary de miakatra daholo ny sarany. De eo zany le zavatra manahirana hoe raha ohatra ka tena nandeha nisy politika mazava makany amin'izany tontolo ny fambolena vary zany, satria tsika de firenena omam-bary tsy izao le situation. Zao zany de voatery hoe inona moa zany natongavana amin'le 570 be deabe nefa nyresahana. Taloha misy 500 sy 500. De avao ny ministera tamin'izany fotoana zany nanao ezaka ataoko entre guillemets niaraka tamin'le hoe SDPDM, SPM, le hoe société procurement of Madagascar. Zany nge de niforonina natsangana tsy moa lizy hoe mbola misy ve sa tsisy mihodina, satria le tompona andraikitra voalohany tao lasa ministra taria, de avao izy lasa nirotsaka député, de zao izy manao tazantavatra mijery jumelle any amin'ny Tour Eiffel hoe mba ao zao Madagascar sy ny tontolony. De any andafy ihany izy de hoe ahoana zao ny amin'le SPM. Ny SPM zany ny isan'ny antony ny mission nananganana an'izy de hoe mba stabiliser io resaka vary io, hiditra amin'le fanafarana vary, amin'ny resaka solika ihany koa tafiditra anaty zany solika ny jirama tamin'ny fotoana ny resahana sy nananganana zany hoe SPM na state procurement of Madagascar zany. De dazo manontany tena hoe SPM ave zany nanao an'io action io ao ambadiky zany de tsy maintsy isy resaka hoe subvention ndray zany ampanaovana an'io vola ohatrinina ndray no asisika ao anatin'le hoe mba ahafahana ampidina ny vidin'ny vary hatrany amin'ny 500. Marina aloha fa ho an'ny fahefa vidin'ny olona amin'le hoe tena zara ary mahita vary 500 sy 700 fa mety hetsika mandalo kely fotsiny zany. Ao anatin'ny ray volana sy tapany zany tania mety misy any efa vary vaoko vitsivitsy, mety efa mba mety mipotry eny etsena. De iny koa moa zany le hoe ny vary vao de hoe mahatrapo moa zany fa tsy mahavita ataona misy an'izay izy amin'ny lafiny anankiray mety ho antonantony mety hoe mahatonga an'io fa vary eto toerana zany na zany na tsy zany fa io valo sy fitopolo sy ny tsela mety efa misy efa manafatra nge zany nanany de tonga de ifampararana mba tazomina amin'io raha ngalo fa tena ao anatin'le maitsoatra ity de ity ny vola asisika ao anatin'le izy resaka subvention de vola ohatrinina ndray ho any lany ao anatin'le izy fa iverenana ihany le zavatra raha tena nanao tsika fandraisantsika teo raha nisy ny continuité de l'état tamin'ny zavatra nataony fitondrana rajonary mampianina mikasika ny fambolem-bary tany amin'ny faritry Bamangoky sy ny toerana tany amin'ny faritry Marovoay sy ny tsy izao le situation faro raha tena nisy ezaka marina itsinjovana ny tatsapamokatra mikasika an'ireo intrants agricoles zezika fanafody-biby reo ataontsika hoe matériel agricole zany hoe ny tracteur, ny kibota sy tsy izao koa ny zavatra mitrango. Fahatelo raha ohatra ihany koa misy ny fanajariana mikasika an'ireo hoe réseau structurant ny resaka lakan-drano, ny barrage, ny lalana, tsy resahana tsony ny any amintsena, tsy izao zany ny situation ho an'ny vary ary zay ny ipetrahan'le fanontany hoe gouverner raha tena nanao ny asany atao hoe gouvernement tsy tonga zao lasa foronina tramina secrétariat d'État auprès ny ary amin'ny présidence izy iny raha tsy diso mikasika ny vary fotsiny fa avitatsena ra-tsakafo de lasa hoe efa misy ministère ny agriculture ao de mbola misy karazana hoe ohatra zanaka ministère le minono kely ndray zany ety ananana aty budgetivore zany tena atao inona daholo misy message kely mifaingo kely anao kely rora kely ozy izy le namanato hoe tsy médecin après la mort ve ony ty fampidinam-bary ty satria efa tafiakatra arivo ariary mahery ve ony zay any amin'ny toerana zay ve ony voalatsaka izy message azo ty fa za tsy manakotana kory fa ao anatin'ny fotoana satria misy le atsy ambadika atsy hoe misy
miezaka amondrina ny hereny ny mpanohitra ny fanoerana de efa ohatry ny mpanohitra zany zao manao appel au rassemblement de ny atso amin'ny fitondrana sy ireo ataontsika hoe pahita tombontsoa am'izao zao ataontsika catastrophique zao no miazakazaka am'seho voalohany sy teny hoe aza efa miasa efa mandeha izy efa manao ohatran'izao le izy de rehetra zany miara am'izay fa raha manana de tonga de karapao de zany rehetrarehetra zany hoe marina ao fa mba hita misy rirankely ihany hoe raha mba misy tafidina 570 ny vidim-bary fa zany ge zavatra tsy aharitra efa raha mahita ry Dany mitovy an'le mesure andraisina tery ambo manambola sy maro seza am'le hoe tsy voakato raha tsisy vahaolana momba ny délestage ihany ingely izy fa ina moa le resahana satria le resahana de hoe ho avy ireo karazana fivorivorina iresa-pirenena na ny amin'ny volana avril zao ataony sommet ny COI de ialoavan'ireo fivoriana ministre zay tanterahana tsy Maurice ny sasany any Seychelles milohan'le fianambeany ny chef d'état sy ny chef de gouvernement zay tanterahana ny Anosy be mois d'avril 24 avril plus précisément aux izy ny fianakavian'ry Cédric zany de amin'ny misy an'ireo zavatra vitsivitsy mandeha reo zany hoe ahoana ny calmena ny esprit satria tena rehefa anao na vatana de mivezivezy ny fanahy de mitonga daholo ireo fanahy ratsy rehetrarehetra mikasika ny tsy fandriam-pahalemana sy ny sisa zany de atao io médecin après la mort ve ozy izy ny fitenena zay ngely resantsika an'le hoe gouverner c'est prévoir raha nisy ny continuité de l'état raha nisy ny tena mesure andraisana mikasika zany asana asan'ny solombavambahoaka zany ao anaty raha niady ho an'izany ny solombavambahoaka fa tsy resaka tombontsoa na hoe fiarovana tombontsoa manokana na hoe vondron'olombitsy tsy mitovy an'izao le situation raha tena nijery marina ny tombontsoa ny tatsaha na hoe momba ny tatsaha ny am'le hoe ny tatsaha ny maro anisy eto Madagasikara de tsy zao ny situation aitsakilany ihany koa hoe le gouverner c'est prévoir tsy nahavita an'izany izy matoa zao ny situation faro mbola misy ve sa tsy misy tsony le SPM zay manao an'io raha misy koa ny SPM de efa nanaovantsika fanamariana ny SPM de karaha any fanjakana de zay ny le olona hoe fanjakana de lasa mifaninana amin'ny tsy miakina mba no asa fandraharana de zany le problème de zay hoe anao interventionnisme indray de interventionnisme io zavatra rehetrarehetra ho atao hoe anavara de anao subvention de ny tatsaha mivoa ao anatin'le izy ny tatsaha mivoa ny anaty tsy ny hoe fanohanana ny famokarana atao anatiny ve ny tokony vahaolana tsy vita ao anatin'ny ray volana sy tapany loha zany fa hoe raha ohatra kosa tena nisy asa nandritran'izay taona enitaona an'ity fitondrany ity zay mety tsy io lay situation am'izao fotoana zao dingadingany kelitsika kely ihany satria sy ny anankiray zao tena somary mananaitra le za hoe za aloha tsy gaga lisy hoe ho atao fanao isaky ny 3 volana io karazana conseil des ministres en direct io zao misy ny atao hoe ririndasa tsy tsaroko tsara mihitsy nanao tao hoe conseil des ministres décentralisé ny fitondrana taorina Andriamatoa Andry Rajoelina heritaona taorina andraisan'ny fahefana taorina fifidianana 2019 sy natira tamin'ny 2020 ny premier conseil des ministres décentralisé tamin'izay fotoana zay de natao tany Antsohi faritra Sofia de izany ina moa le hoe sady élargi izy zany de hoe eo zany ministre mpamatra gouvernement de miaraka amin'ireo gouverneur de sisy tamin'izany heritany tonga de hoe ho atao isaky ny 570 andro 45 jours lay ary tianjareo misy le 45 jours satria le ray volana sy tapiny ty koa zany 45 jours le hoe pidina vidim-bary antrany amin'ny de tamin'izay koa nisy hoe premier conseil des ministres décentralisé atao isaky ny 570 andro ary teten'ireo région tamin'izany moa ny région mbola 220 nisany de tsy hoe taiza dao ny région fa napetrahana zany conseil des ministres décentralisé zany fa io zany tsy magaga le resatanao le manao coup de communication mba atao zany communication mba nahitaitra refitrevitra tsy mbola nisy ohatran'izany koa saragna tena etre manomboka amin'ny androany ty izy de manarahanao andre ataontsika hoe sitona am'lay ao ataon'ireo compte fake sy ny tsisa dia tsy maintsy hoe tena zany tena mbola tsisy ohatran'ity zany anao vidim-bary 700 fitsika de mamerina hoe économie libérale tsika de tsy haiko ny économie libérale de mety mifanohitra am'le resaka interventionnisme amin'ny resaka vidim-bary de ka amin'ny situation zao tsy maintsy mandray andraiky tsy maintsy makafe-petra amin'ny fitondram-panjakana ao anatin'le izy zany ngety mampiamatra mipandra ratsy anao anatin'le izy so de sy angoronao ny entany de ohatran'izany very volany izy de mitaraiky eo daholo ao anatin'le izy daholo anaraka doka vitsivitsika de miverina eto miaraka aminao piano satria fantatra fa manan-javatra ho resana koa ianao manoloana an'le zavatra misy
Mahery telo amin'ny telopolo minitra ny amin'ny 7 ora maraina dia manomboka eto ianao zany mahafaka miaraka aminay koa manao hevitra raha ohatra ka misy oresahana na fanamariana na ohatran'izany raha efa misy vonona ao ambadika ao ry Sam dia mampidiritsika amin'ny vantana izy. Miarapa tompoko. Miarapa. Salama e. Miarapa. Eny ary. Na daholo amin'ny zalamtrano. Tsy misahatra tsarona be ao anatin'ireny fitenenana fanaovana ny gouvernement tamin'izao. Dia ohatran'ny hoe tsy ampy tamin'ny farany taona. Nefa ny tena hitako hoe manamarika be ny ilay fanadivantena. Tsarona ilay resaka roa mikaosy. Fomba filaza ao anatin'ilay valompitempotsika mahazo $180,000. Izany hoe fanadiovantena hoe io tsisy kolikoly. Dia raha mbola misy azo itenenana zany amin'ilay filoham-pirenena teo aloha dia tenenina foana ny hoe hitanarany QMM ny Ambatolahy izany manao sonia zany amina tombotsoan'ny firenena ambany dia ambany. Dia ohatran'ny hoe manaditeny ary mametraka hoe eo anaty vahoaka malagasy any ambany ravinala tsy malaly inonany hoe izay ny miasa akakinareo ary manao zava-misy firenena dia saromana io zany le endrika hoe filazana izay fanadiovantena amin'ny fahalalana hoe zao indray no entona ilazana eo anaty vahoaka amin'ny conseil des ministres. Fa io le teneniko kosa hoe any ambadika any misy mpanohy politika izay tsy ho afaka mihitsy miaraka amin'ilay mpanohatra. Dia ny antony satria tsy ampotsakiany le mpitondra fanjakana izany olona izany. Ohatra hoe tonteny hoe mpanao politika izany olona miresaka zany. Zany dia fanjakana tsy afaka andeha zany satria tsy manana fanjaka mihitsy. Dia rehefa avy eo tapitra. Izay mihitsy ilay izy. Zaho alizy hoe raha vao mandeha parallèle misy iny le conseil des ministres hoe en direct amin'ny aina manjerim-panjakana efa plus de 3 heures de temps dia tsisy nandeha ny jiro tamin'iny ry Sam nandeha ny jiro nandeha ny jiro dia tao anatin'le izy zany misy ireo fanambarana ry an'i Colbert atao tena tsy tonga ho azy zany raha ny lecture andreny fotsiny dia misy crise eto dia miezaka zany rehefa misy ny crise dia ahoana zay le hoe hanafenana zany satria tsika io zany dia hoe tena le asa rehetrarehetra atao zany dia hoe tena mila mampiatrano an'le fivoriam-be tsika veriberina daholo le sy misy abeto rabanareo dia marabam-teno ampiantronoana fivoriam-be fanogasina mantra nisany mba navarina tamin'le conseil des ministres maly ny président hoe navita lalina PDB isika ary amboarina ho solona misy ny goudron ny avenue. Le solona ny goudron ny avenue tsy mametraka olana amin'izany raha manambola sy moyen anaovana anazy zany tsika fa hoe navita lalina PDB tsika eny dia tena mba hoe sairany any saiko mieritreritra hoe manao na ny état RN2 manao ny état RN4 RN6 RN7 fa reo route nationale mandeha any ambany mandeha any commune ohatra miala tsy mandeha mandry tsara zany tompoko a mampiteny mona nefa dia lalina goudron zany taloha mandeha makany amin'ny be fandrina iza moa be alanana lalalava mainty rano moa dia efa tsy tenenina ny vondrozo sy ny namany any angamba loatra hoe tsisy gasy zany any anosy be nala zany nampiteny mona ka tsy fantatro le misita voabliky nandrimatoa filoha ve izany ny zavatra zany fa anenjika namboatra ny avenue ny anaovana ny avenue tsy olana fa azalatsaina ry le namana malagasy any amin'ny district hafa tena miteny hoe azalatsaina tompolona fa mampalahelo mahita an'le toerana reny izao vavikely ny olana herinandro nanahoana tsara le re mitetezana hipitana bilobe voatonga eo iorany tena tsisy lana nitsony ao io zany nenjehana voalohany andre matofoloa atao zay anarenana le tetezana tapaka tao alohany fa tsy manao zavatra hafa ry dia faharoa amiko sy midepanika sy faiblesse ny fivorinana ataon'ny fomba ny fanjakana omaly mipanike zareo satria efa faible dia manao zarotrany reny dia aza dia varina koa le vidim-baro ny atao zay atonga anazy tisy fitonjato ariary ny kapoka engane fa ny fanontaniako dia amin'ny fomba ahoana hoterena fotsiny ve zany le mpivatra sy mpamongany hoe tsy maintsy ataonareo fitonjato ny kapoka anio asa ny alo subvention na vary ray zany tsika natao ato sotra tompoko
tena olana angeo anatin'ny be deabe ny zavatra mitranga be deabe ny tena zavatra mitranga ao anatin'io resaka io iny hoe tena mety avadiny olona koba tapiko izy ry sambo de vomaina tsisy ny sasany tonga de misy manao transvaseny tena avadiny gony le avarianana ry tonga am'le 27 de misy mavadika ty ndray makaliko amin'ny endriny vaovao makaliko 2.0 miakatra ry am'le vito vary eto toerana ihany le gony zany tonga de tsy le gony avary fa gony atary lasa tena ataondrala ohatra manao délestage ke vidiny vary io raha vao tena any de andao raisiny anao miaraba tompoko manahoana miaraba tompoko manahoana tompoko miaraba nareo koa tratra mitona ary miaraba ampiaino totraka izany keo mirary sondrindra tetana tompoko itsitramity amen voalohany indrindra ny zavatra teneniko de zao inona ny objectif raha nalefa tamin'ny télé na radio conseil de ministre objectif zany inona ny tantsotratrarina amiko rehefa conseil an'ireny de misy débat misy discussion sa moa tsy nijery fa tonga de fanty hoe oeraoera ahoana koa ny fomba anenana ny biby vary de mankosivinjato ny kapoaka incroyable zany amiko nefa hoe moa mahay moeraoera de tsy fantatra hoe inona ny atao plus vary ao de midina avy eo manarak'izay zavatra misy atao amin'ny firenena taona toko efa firy mandafy iry zay hitako zeo fiovana po miara-me mikorosy fantsika anao larina be debe ka manina raha ny route nationale no amboarina esefa RN2 adiny 13 vao vita manomboka tsapanana maka efa niterasena mola izy fa zany hoe tsy mahamaliny ny besoin ny mpandifa aloha voalohany indrindra ny sécurité tsy milamina masikoronona iza tamin'ny latsirena tefa tamin'ny ena polisy TR atratrapanentaka dikan'izany miasa amin'ny polisy fampitany filaminana asa nina ny asa ataony papietrereta n'izany koa ny zavatra fifiaviana fotsiny de zao asa de ampaoriana tsony ny vahoaka efa ela loatra ny efina fa rehefa tsy mahavita de fampitsodrana tena olo-dehibe zany efa tsy mahavita fampitsodrana fa ny vahoaka tena nina amin'ny fatany atena hoe de tratra mpangalatomby apahany vonono ny ombin'olona de hoaniny de tratra avelany eo de zany ve zavatra misy zany toko tena mila dinina sy fandinina fa indrindra metsika amin'tika vahoaka asany samy mandiniteny totra tompoko za zao tena tompona ndraiky mpanjakana lehibe ary mpanao politika isan'ny manana ny lazany zany Pierrot Rajonarvelo moa zany tena isan'ny tondra teny tao anatin'le Tizian Colbert omaly fa ny azo ny tena mba ny andrasa tamin'ireo raha ny fijoroany reny ho an'ny fitondrany zao mba hifanandroso lavitra be mihitsy zany fanamboarana ny lalana Moramanga nosy be analy zany efa nisy fampanantenana natao tao natapaka an'le tetezana atao tamin'le cyclone ny ray taona iny tamin'ny roa taona lasa teo zany fa ny hoe anaovana zany lalana nosy be analy zany ny route nationale za tena tsy maheno mihitsy ry samma hoe amboarina ny RN2 RN6 RN4 RN7 fa ny RN3 io zany tsisy miresaka mihitsy RN3 zany manomboka etsy amin'ny gara sorano PK0 mipakatra ny anjozoro be inona mialana tongolo de tena ilaina amin'ny fanomezan-tsiro ny sakafo tena ilaina amin'ny lafiny fahasalama ny asa be zany tongolo zany indrindra fa tamin'ireny fotoanan'ny Covid reny na am'izao fotoana zao vao misy an'le hoe sery sy milelo de na sivy tongolo ao amin'ny efitra fandriana de efa milamina zay fotsiny le izy zany de fa ny tongolo fa mampatonga ny vidin'ny entana avy any miakatra de ny faratsy ny lalana zany an-tanety be anaty volo tsy resaka tsony ireo karazana commune maro samy hafa amin'iny faritra iny tena mbato manony tandroatra tsondrany roe anala roe sy fa tena sakafo iny tena mivoaka avy any fa tsisy miresaka mihitsy zany RN3 zany lalana même pas 90 km fa tena mitovy amakany Antsirabe mandeha makany adiny 5 fa tena ratsy ny lalana ahoana aloha samy mafa misy antso vonona hoe mbola tsy tena vonona fa tena hoe solombavamboaka ihany moa zao avy amin'ny tim mino fa isan'ny mba hiady ho amin'izany izy hoe mba jereo satria tatsa maro no velona amin'izany tena mahafantatra olona avy any tena ahoana izy rebrito tena raha ohatra aveo zany tongolo ray gony no entinao de lany frais aller retour fotsiny l'izy miaraka amin'ny frais anetana de kiviny olona ao anatin'le izy miaraba tompoko salama salama tompoko eny ary ahoana tsy pasty Christmas ny route fa io zany eroda zao kinina anzay moa de tatira zany miaka fa ana tonga de forcena dimampolo fito vary
efa izy zany mpanjaka eto amin'ny tanàna zao tatompoko. Ilaina ho aloha izy hoe mba midina ambaniny io satria raha efa mividy mihitsy ingen tena problema amin'izao fotoana zao tena tratry ny aretina goavana mihitsy le posy na le poketra zany de zay le izy hoe tena mety ety amin'ny maro ihany le hoe mba 500 ny vidin'ny vary fa zany rehetrarehetra zany ametraka fanontaniana satria tsika teo le hoe ny asa fandrarana toy ireny zany dia ny tsy miakina manao azy isy mbola arisy avelo hanao an'le zavatra satria ohatra ny ampiahiahy ihany raha ohatra ka hoe ny SPM ve ny anao an'io action sa izy tsisy vary afarana tonga anatin'izany période resahany zany koa aloha ry samy maro hoe zao vao hanafatra an'le vary fa mety efa misy tany zany inge mitovitovy le tamin'ny fotoana any tadidy tsara tamin'ny 2009 fa tonga sambo amin'le menaka sy le vary aloha tsy tonga niketo le vidiny tamin'izao fotoana zany de fa tsy voafehy mihitsy le vidiny fa io raha mahita io dao aloha raisina ny antso manaraka miaraba tompoko manao eny tompoko miaraba tompoko salama le momba ny vary zava-misy loha am'izao tsy misy fambolem-bary vanina nene zao niketsy efa 3 volana tsisy rano ato amin'ny faritra Analamanga aloatra ary tsy mivaly ihany fa na mangazo na manga na katsaka tsisy ninona na mibozaka ho an'ny omby tsy misy tena ohatra ny kely ny fonoko hoe hidina amin'ny vary fa au contraire ary hiakatra tsisy vary eritreretina mihitsy ny taona 2025 te tsisy fararano hoe hiakatra mivokatra ko ny rano tsy misy tena tsy kireo rano tapahany efa tena rita tanteraka zava-doza misy fa tsy kely ny fonoko amin'izany vary hidina 500 zany sotra to io vary io moa zany vary afarana aloha raha ny fahazako azy vary importé le hoe 500 ary inge be lehibe ny zavatra mitranga ary ny fitondram-panjakana inge tamin'ny fotoana hoe manahirana amin'ny mahita sambo amin'le mitona entana makary miakatra daholo frety sy ny sisa de na ianao ary mametraka fanontaniana zareo moa zany efa nahita calcul hono ny atongavana amin'le hoe 500 ariary de zay fa amin'ny olona nge mety zay koa ny zakany fa mividin'ny olona aloha mba mety farafaratsy ny raha midina ambanin'izay ary moa arabasoa arabatsara fa hoe amin'ny ahoana da aloha raisiny ianao miaraba toko miaraba tsika amin'ny topo raha miaraba ary rehefa mandinika an'le fitondram-panjakana zany izy moa resahantsika foana de tena tsy manana vahaolana maharitra zay aloha anankiray faharoa tsy mahay mianticiper ny zavatra mety hitranga ohatra fotsiny zao hoe inona mamaika amin'ity resaka autoroute ty raha ny vola anaovana autoroute tompoko mahavita tsara ny lalana RN2 eny miainga ao Tamatave mandrava tonga ny 10 point ary ianao le zao Tamatave katrany 10 point adiny roa sasany lalana 900 kilometatra sahirana ny fiara vao tonga amin'izany toerana izany potika ny toe-karena amin'ny faritra iny zany misy zany zavatra tena hoe maika de ny fanjakana le mahafinaritra ny mamety aminy aleo ny tiritiri ny ery ambony ery de mitsikilo fahatrany aty ambany le teleferika zany aleo ny mampiantona vola ery ambony ery ko zay ampiasainy aty ambany ho an'ireo sahirana iretra de eo zao anao ilaza indray fa hoe ho ampidinina ny clan vary le vary lokal la ve no ampidinao sa apiditra vary hafa ianao hamonona ny varotra eto an-toerana za zany mila jerena daholo zany toe zavatra rehetra zany hoe anao mazinina ndray ary te fitondrany ty zao atao io zany efa mazava vary afarana leo atao ezahanao fehezina ho 500 ariary ny kilao efa misy zany mety efa firarahana angambany zany fa mety tsy navoaka moa ny anarany hoe misy orinasa ohatran'izao efa nanafatra vary any mba hitsinjovana nyty maitsoahatra ty satria anatina periodena maitsoahatra zany zavatra resahany zany no hitranga raisina aloha ny antso manaraka miaraba tompoko io am'sota bany ny verena poaro misy ny asa vaventy zay manao fanazavana maro momba ny voatority zay ampahany vitana ray zany 40 kilometatra manaraka de misy fanjakana vola-panjakana madidi amin'ny alalan'ny metandray zany
nafana fanakaiza moa zany le bola navoaka tamin'ny hoe efa nidresena tamin'ireny fotoanandreny reny tonga dia vola 4 miliara ny tamin'ireny to apetrako ny fandany ny fa manaraka an'izany ao rehefa biby ny hoe ny radio mpanolotra manko na eniko fa manameloko amin'ny herin'ny rehetra ny fanendrehana ilay mpiasa azy io izay nitavao ny tranokalazy izay mahazahony mandady koa zany amin'izao fotoana zao dia za zany mba mangavo mpanohitra tena mba alefasa amina radio maromaro reny fitenena an'ilay fa tsy raro mihitsy le zatra mitanga araky ny mahazatra moa hoe raha tokony mitorina dia izy nefa ny senina mitora ny piasa ho amin'ny any efa n'izany izay sita seny tsy afaka hidirana izany izy dia ny azy zany raha ohatra ka mbola misy ny mpanohitra fa eto ny ametahakona ny misy mpanohitra zany izay manohitra an'ilay mpanohitra dia tsy ho tafity tao anatin'ny fiaraha-mpanohitra mihitsy fa tsakin'ilay fanjakana any ambadika any ary afaka mitenin'ilay fanjakana mihitsy hoe zay tsy makany afa aty zay afa azo fotsiny hoe ody mijoro eto zay hoe mpanohitra anareo ohatrohatran'izao fa zany misy dila ifanaovan'le mpitondra fanjakana amin'ilay mpanohitra any ambadika any ka ny tiako tenenina dia zao mafimafy ny ady amin'ilay mpanohitra raha ohatra manohitra n'izao fitondran'izao fa tokony hoe miady tena miady ary zareo satria zareo no mitana amin'ny lohany amin'ny politika ie mbola mandeha ny tractation maro samihafa mikasika amin'izay le hoe fampionana famondronana hery zany avy amin'ny fanoherana manoloana ny zavatra misy amin'izao fotoana izao manaraka akaiky an'izany io tsika dia mizara ny vaovao amin'izay mety fivoarana izany rehetrarehetra izany itsakilany ihany koa dia efa mandeha ny fitsaranandreo totaratasy nady requête tamin'ny fifidianana neny atsimon-drano zao nanomboana azy dia efa miditra vakina karatra efa mandeha koa neny ambodratrimo dia efa mandeha tsikelikely eo zany mandeha tsikelikely eo reo karazana requête tsy amin'ny tribunal administratif ho arahantsika amin'ny lalana fa raha ny projection mety any amin'ny fin de semaine ambony any zany mety hivoaka io voka-pifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna io ho arahantsika eo ihany ny fivoaran'izany rehetrarehetra zany satria isan'ny mbola mandrafitra ny raharaha politika eto amintsika koa zany ary zay ny somary mandray roa ihany amin'ny lafiny hoe misy panika ozy izy le namana tao endriky ny crise ihany koa le zavatra nitranga tamin'le omaly fa le hoe mety influencer ny décision en tribunal amin'ny élection ho avy reny le fisehoana tetsy amin'ny Colbert omaly reny amin'ny hoe attention fa mbola ohatry zao zay ary tsy vitan'izay ho aly izy fa tsy vitany hoe zay mety fanambarana politika fa le hoe miantsony mpitondra filaminana ndraindraikitra avy hatrany amin'izay mety manotohina sy hoe manakorotana zay foana moa le voambolana resahana amin'izao fotoana zao dia hoe mbola tsy mahazo antoka ny amin'ny famarina toeran'ny fitondrana hoe zao fitondrana misy zao rehefa azo ny filohan'ny république efa azo majorité absolue au niveau ny assemblée nationale zany hoe raha resaka hoe motion de censure zany dia tsy hipasy mihitsy amin'ny endriny ankehitriny sa hoe manavy zao fitondrana zao fa tsy tsara fototra zany majorité ao amin'ny assemblée nationale zany no mamerimberina manao tanisany le hoe zay manakorotana ny eo amin'ny antenimerin'olona dia efa nazy hatrany amin'ny 4.9 ny mamba raha ao anatin'izany ny antenimerin'olona zany ny any amin'ny gouverneur rehetra ny any amin'ny fokotany sy ny tsisy dia hoe fa maninona mbola hoe amin'ny resaka manakorotana foana voambolana verimberina zany na izy ao anatiny ary zany dia tsy resy lahatra hoe tena ahafahana mitondra sy mitatana zao zavatra apetraka rehetra zao amin'ireo institution sy ny rafitra rehetrarehetra io fa fragile andalo raisina ny antso manaraka miaraba tompoko eny ary e tompoko nanao ahoana ny tapaka kely anao sady le nisy an'le coup d'état avorté tamin'ny Mali efa nisy ny échange de tir satria tena tafatsoropaka tany amin'ny palais présidentiel mihitsy ny commando tamin'ny Mali Mali dia efa niteny moa zany ny mpitondra ten'ny gouvernement ministre Ndraramba iny fa hoe efa voafeny ny toetra raha
dia vitantsika hoe inona ny antony sy ny ao ambadika ilay izy fa resahana moa zany fa zareo amin'ny Boko Haram ny tena niketrika an'ilay izy teo. Raisina ny antso manaraka miarahaba za tompoko. Allo. Mahay ary. Salame. Eny tompoko. Aty ambanivohitra be mity mba miantso rehefa manaraka an'ilay fandaharany. Eny tompoko. Dia raha mba azo atao mba tsy tapahana fa ezaka midina an'ilay izy araka izay mahafoy azy. Vaky tarinareo eny hoe. Efa na eny an'ilay fanambarana ataon'ny Généraly Ravalomanana momba ilay filaminana zay dia toran'hoe zay ty ambanivohitra ty sy tarinareo aloha. Ie mahino anao ka? Aty aminay aty misy olona atao hoe Rainly mamy lava dia kilakila vaniny aman'olona. Dia rehefa ataon'ny bandy nefa ny adala izy kely araka dia lasa izy mitsoka. Dia manana namana zay atao hoe Zefa. Dia zavitra Zefa zay tena itera satria bokona be ilay Zefa atao raha bandy. Dia raha araona bandy izy dia tsy ilay Zefa. Zefa, avila Zefa tena fisembolay tena taily ty lesy. Dia mandrahona tokoa ilay Zefa dia matahatra ny Zefa bandy dia fitaka. Dia izay andro rehefa ela satria ilay Zefa zany efa tenen'ny fiarahamonina ela vilesy Zefa sahaty dia alika dia amporisian'ny Rainly lahy dia entiko lahy dia vovo fampetraha lahy tsara. Taka mba tonga tesainy tokoa ilay Zefa dia indray andro niasindray Rainly. Avela Rainly fa sy ohatra zao sy zao dia barety fa taily lesy. Dia avy an'izay Zefa dia folavany lahy fa atrevo zay ny lahy hoy Zefa fa folavany lahy. Iny Rainly rehefa ny lahy Zefa aporobaty dia vaky lasa mitsoka mihitsy satria misy forsa sery mihitsy tsinonako. Dia mahatsara an'ilay tenin'ny Saravalomany izy zay hoe dia maramily zay zany raha voatsina hoe atao esika atao sao dia fa tonga tokoa dia saratsara ty hoe dia mba olombelo ihany hoe mpitany filaminana reo sady robot dia tsy mba mahalala mahafetety hoe misaina hoe ty zao ny mety dia zao tsy hoe da ihany mba fanamarihana eny tenin'ny Généraly Saravalomana Maldeva dia tena gaga zay tompoko tantaraka tena ampisaina. Eny ary. Resaka mikasika sady mandray roa moa izy hoe kasika raharam-pirenena efa makasika ny filaminana ihany koa akapobeany manahirana ho ala izy ary tsika mahaly efa niresaka an'izay hoe tena mampieritreritra lalina mihitsy ny lalaka zoran'ity firenena ity sy ny raharaha amin'ity firenena ity raha zao zavatra misy zao. Manao ana samy efa misy antso manaraka an'ilay ndao ary. Raisina anao miarahaba tompoko. Verina ihany atoko. Eny ary. Fanamariana kely raha mety. Nareo le manao fanamariana fanazavana. Atanareo ny ora ifidraisana amin'ny mpiaina efa voafetra dia tokony eo amin'ny teknisiana zany efa mahita hoe io fa misy appel dia tonga dia ampidirina teny discussion ataonareo. Manatsara zavatra hoe manao kritisy fotsiny dia mpisaotra ny amin'ny fa manaraka an'izao kosa dia izao ny mpitondra tsy manan-keverina fa tsy ny mampijaly vahoaka. Ary tena zao ny zavatra hita zany dia atao izay farasapa mahantra ny vahoaka dia loi de plus fort amin'izay ny zareo. Tena mandinika ahoana moa ny ahafahan'ny zareo hoe dans un mois et demi misy vary ho tonga. C'est-à-dire zany efa nisy vary réserve atao dia mbola tsy loha dia sany mihitsy miteny hoe dimampolo fitonjato. Fa maninona raha tamin'ny fotoan'androny dia efa mipreparena ny rano zakan-drano hifana ny tanimbary ahafahany tsatrano asa. Zany hoe anapotika ny vary ny tsatrano misy indray zany io. Fantatry ny mpitondra fa malagasy mihinam-bary. Fantatry ny mpitondra fa tatitra daholo malagasy. Ka maninona tsy taniny tonga dia miazakazahana amin'izao fotoana vao miteny atao an'ity tsy possible atsony fa dia zao fotsiny teniko hoe ampahantsaina ny vahoaka dia vonoina petit à petit dia efa maty dia ny zareo daholo ny ao amin'izay dia anazy milava ny Madagasikara. Tsy mahazo miteny ny vahoaka, tsy mahazo mitsikera ny vahoaka. Teny any am-ponja aloha no tapitra treo izay. Ary efa miteny adinjy mahafatifaty mihitsy zany jery tapaka zany. Ohatran'izay ndray zao ilay voambolana ary samy tonga dia mandeha daholo chéri inona zany zao rehefa miresaka. Miarahaba tompoko. Fitaverina indray raha izany le tompony eto ny fomba any oko fa miasa ho an'ny vahoaka dia tonga dia midina iny fotony. Zay ilay midina iny fotony. Ohatra maka lesy eny Andravoahangy
Amin'izao mbola tsisy olan'izao ny Andravoahangy mbola ranatra eny Andohalika. Ary sahirana ny mpivarotra, sahirana ny fivezivezy amin'ny toerana iny. Mbola tsy tonga ny orana. Mangataka anao Andriamatoa Praiminisitra, Ministra ny asa vaventy, tsy haiko ny ao amin'ny PDS, hidiny eny amin'ny toerana ireny, hijery. Hoe tena milamina ve ilay vahoaka. Tena tsy misy azafahatrany zany eto e. Fa alonay maninona izy misehoseho era amin'ny fahitalavitra hoe nataonay mivantana ny filan-kevitra misy tsy midika inona zany. Firisan-jaton'ny vahoaka zao no nanaraka any. Zero ara tapaka. Anety jiro tapaka lazaina fa adiny roa, efa lasa adiny efatra indray ilay izy bolitoany. Eo zany hoe aleo raha tena te-hana profo fa miasa e, dia midina makeny amin'ny vahoaka, manakaiky ny vahoaka, ary tonga dia vahaolana eo eo. Soratoko. Tena akisisika be moa zany zao le hoe misy village artisanal ao atao hoe ny vato, zany hoe tsena ny asa tanana. Aiza moa zao misy zany Andravoahangy kom zay aloha zay ny hita aloha. Dia avao izy ihany ny ampy hely amin'ny Pochara, dia ny ampy ny Sampanana Ambohitrimanjaka. Dia isy indray zany zao any amin'ny village artisanal le ny vato. Dia tena zava-dehibe zany mba ahafahan'ny ny artisan zany ny mpanao asa tanana maneho ny vokany, fa tsy resana intsony etsy amin'ny Senam, fa ny melohan'izay le anamao ny akora ho atao amin'izany asa tanana zany hoe mba efa nisy nametraka fanontaniana ny amin'ny hoe fisiny sy ny afaharetany sy ny manoloana n'inona, manoloana n'ity doro-tanety eran'ny Madagasikara ty ny rofia ilaina. Hatrany Andriamasina mila rofia ry samy ny rofia nefa avy faritry Sofia sy any amin'ny faritry mena be maisy melaka iny ny akana azy. Dia ohatran'izany koa ny bambo, dia ohatran'izany koa ny zany hoe tena nenay zany le tia navalona ny mandeha aloha, zany hoe ny hita maso ny manjelanjela, fa ny anamao zay misy chaîne maromaro zany any barangy be mihitsy hoe ahoana. Raisina aloha ny antso manaraka, manaraka dokotsika aloha, dokam-barotra kely ary dia verina eo tsika rehefa avy ao. Io resaka vary io manahirana ry Sam satria rehefa anao na mivatana dia mivezivezy mifana. Ary ny vary dia isan'ny foto-tsakafon'ny Malagasy. Andeha raha tao vita ihany no maitsoahatra amin'ity taona ity. Andeha hoa, mbola supposition zany, dia ahoana ny amin'ny herintaona. Sangainao mahita hoe inona ny mesure ho amin'izany, ny anticipation mandeha ho amin'izany resaka zany. Raha misy antso aloha mba aty dia ampidirina ianao miaraba tompoko. Manao tompoko. Salama e. Verana kely. Asa le conseil technique resaka fambolena le président sao tena mitampotampo conseiller le aminy. Zao fambolena tsy mandeha, zao no masom-bolo vao tonga dia iny fambolena rovina zany le tena mahampimely fitondrafanjakany. Tota betsaka e. Izy moa zao mikasika ny vary dia misy ministèren'ny agriculture, dia misy ny secrétariat d'État izay misahana an'io zany ny resaka hoe fahafitatena ara-tsakafo. Dia teo moa zany be dia be le resaka hoe misy vary safotra iarahana amin'ny sinoa zao zany, dia aiza moa zany ny amboleny reny samy reny ve le ho zaraina amin'ny tatsaha sa hoe ahoana ny tena fandehana. Raisina aloha ny antso manaraka. Miaraba tompoko. Manao ahoana e? Ahoana raha-prito. Eny aroa. Salama hosinareo trato amin'ny taony. Toraka izany ranga dia mirary soa koa. Manao ahoana ny any aminareo any? Kalma be mihitsy raha ahoana raha-prito ohatran'ny mety ihany le manao ratsy a. Izay indray ianao izay. Aza mitondra anay any amin'ny fakapanao. Ohatrany ela vao valy manko hoe aloha manao ratsy ihany raha ohatra izany. Aza mitondra anay any amin'ny fakapana ranga. Vazivazy zany raha-prito mahina moa izy eo. Dia araka le tenin'ny Sara Valomanana ireny hoe efa hita fa ratsy fototra le fifanjany. Dety moral natao. Izay mietika rehetrarehetra zany dia vola main. Dia raha-prito fa mankalaza. Mampatsiaro an'le hoe olona maina ro le naka le satroboninahitry ny mpanjaka. Dia mbola tsy tonga any zay dia avereny fa professionnel ny tonga amin'ny maka. Dia nanahona izy indro samy efa miverina ao anaty roa vao ve le satroboninahitry ny mpanjaka vavy tamin'ny fotoana iny. Ty mba mampatsiahy fotsiny ahy mampatsiahy fotsiny aho anatin'le izy. Dia raisina ny antso manaraka. Miaraba tompoko. Allô. Manao ahoana? Salama tompoko. Salama e.
mba ny misy fantanena kely mba tiako apetraka amin'ny mpiasa-panjakana tiako tenena. Niandry an'ilay kabary tamin'ny révéoal iny tamin'ny valo dia niandry mba hoe fisondrotan-karama inona ny teo fa tena nampifo ny tena ny tele dia lafa nandeha tsy nihaino n'ilay rediredy hatramin'ny farany fa ohatra ny watawata be fotsiny teo amin'ny tele teo hitako hoe inona ny dikako dia manaraka n'izay ihany koa haiko hoe mba nisy nahazo an'izany rappel zany ve aloha mpiasa-panjakana tamin'ny fitondrana ty ohatra mbola tsy nahazo an'izany manko nandritra n'ity fitondrana ty niandry ihany efa 7 taona niandry ihany ohatra ny tsisy mampimedy mampidelira sady mampitelefony sotra betsaka tompy radio ndao ary dia samy matsy mindeny hoe rappel moi hony nefa betsaka nahazo hoe rappel moi dia rehefa mandeha ny rappel moi dia miatsy zany izy re isama dia atsona dia ahoana efa nahazo rappel dia manao rappel moi mialatsiny fa ohatrany hoe mba somary mitsikitsiky kely fotsiny tao anatin'le izy fa zany dora mety zany zany hoe eny ary rehefa tsy niakatra ihany ny karama kapa zany le tiale olona resahana tao dia mba ena mividy mivary mivary efa ny ivelany fa le vary avy eto tanàna aloha ny tena ohatra mibe otrikaina ozy izy sa ohatra zany ry samy satria tena za mivary manala londro zany dia ndany ianao makany manala londro e lalana tsisy même pas 40 km miala avetsy amin'ny heren'aingy mandeha an'za manala londro zany ry samy zany ngeny mahatonga le vidim-bary io miakatra ary tsy maleon sarany koa mividy ny farany satry ny tatsara ny tatsara dia hoe zao zany hoe tena atao zy akely apiana n'le mpanelanelany le mpanelanela zany le mpijirika fa tena ngatongany ny tatsava nitondra amin'ny vary efa ndraisantsika ny olona hoa avany amin'ny distrika ny Anjozorobe sy distrika Manjakanina amin'le mitondra tongolo fa tsy maleon sarany no mividy ny frean'le tongolo entina sy nividy ny tongolo tonga eny Andravoahangy ngaino afaka hoentina miverina tsony hoe tsy lafo zany le izy hoe hoentina miakatra ty tany hoe tsy lafo ty fa hoentina miverina la ny frais mety trosareo PA ino moa dika amin'ny PA ny amin'ny transport paye à l'arrivée tsy hitanao amin'izany kivy ihany ny tatsava alohan'ala zamatra iainana daholo ange zany iainana daholo zany rehetrarehetra zany fa tena marina ary tadidika tsara tamin'ny fotoanandro hoe aena dia aena ny fotoana hijanonan'ny ministra any amin'ny birao fa any amin'ny terrain daholy mandeha terrain sur terrain mahita an'le zava-misy iainan'ny olona mba ahafahana maka ny fepetra mifanaraka amin'izany afanganina asa ry samy maloha raha hoe tena zay le fipetrany asa raha tena zay le fipetrany fa ohatrany manahirana be miaraba tompoko manao hoany salama reny be salama ko hoe conseil nde tsy hainay mihitsy aloha le famaritana non fazahoazakondreny rapport sy bilan para conseil zany mba misy délibération misy débat misy débat mihitsy eka zegny hoa misy débat fa raha ohatra an'izany raha zany hitondrana firenena normal be le favoazantsika mifampidokadoka dia tena midiran-doso tena ny conseil anay rangaha mba hoe nivoana olona 800 amin'ny 500 tena tsara lavitra no reny fa raha renina fa hoe conseil tsy haiko mety hoe mietetiny zareo émission koa ngamba le izy nefa tena fotoana very raha hoe mba hiatrehana zavatra goavana be ohatra zao ao anatin'ny taona ray andaniana fotoana anaovana émission dia very le forme zay fa ny fond tena misontra ve ny mitombo ny famokaram-bary tamin'ny saison farany teo dia normal ve zany hoe zao ny situation zao ny vidim-bary tsy nivalita fitanina hoe iza no fean'ny vary fa tokony fantany raha fitondra izy hoe mitolotra sy mitinady ny feankeny ka normal be io satria tsy arakaraky ny tadiavin'ny olona ny zava-misy moa fa tena zany mba miantsompaitokarena raha ngaha tena makidy be le izy makidy hoe raha reny ny qualité hoe fandapan-kevitra eto amin'ny tanàna miala tsiny efa natonareo zay mihitsy elizy ka io mety zay alizy hoe tena hitako hoe bloqué ihany le ministre
ministra raha ohatra jerena CV sy ny alina zany tena olona manam-pahaizana ny expertise anana zany hoe tao anatin'ireo traikefa zay tena hoe tokony havita zavatra tena hoe raha reny zany hoe misy débat zany tao tena hoe tena mba ohatran'izao kosa ny mety mampety an'ilay izy mba mitondra izy satria manana teknisianina ao ambadika le ministra mba mitondra ihany koa hoe zao no anaovantsika ifezana an'ity zavatra ty raha miresaka vary ohatra zany zao satria ministeran'ny commerce sy ministeran'ny agriculture ange tokony tsy hifanalavitra eo miaraka an'izany koa ny any amin'ny ministeran'ny aménagement du territoire sy ny ministeran'ny ny travaux publics sy rehetrarehetra reo tsika fandraisantsika teo hoe ny intrant agricole ahoana fa nisy mesure mikasika an'izany ve mba hahafahana booster ny miinjecte vola ohatrinona ny fitondram-panjakana ho an'ny tontolo ambanivohitra be deabe ny mahakasika ny tontolo ambanivohitra fa tsy resaka fambolena ihany fa ny fiompiana ihany koa ao anatin'izany dia ohatran'izany koa ny hoe raha zao fitombom-ponina zao sy ny resaka tontolon'ny fiompiana hoe ny zavatra kananofo tena za milaza amin'ny samy mafa tena hoe d'ici 10 ans 20 ans tena mbola mieritreritra hoe isy enombo zany ve zany maharaka ny filana eto anatiny tena mipetraka amin'ny fanontaniana tena tsy haiko aloha hoe ahoana mifandeha an'izany satria tsy de tena misy politika mazava mikasika an'izany hoe omifakana tsy haiko nofo fotsiny ohatran'ny any ivelany any tena taonina nge zany olefa manosy an'ireny hoe foire de l'agriculture ao France moa tena hita matetika tena omby anankiray rangaty fa 4 taonina ny lanjany eto amintsika zao raha tao ngamba moyenne ny omby zany eto ary ny omby vavy efa voarara fa tsy azo vonoina ankoatran'ireo omby efa hoe tsy afaka hiteraka atsony fa efa omby vavy nge zao nyjinjay ny dalainy ananany efa omby vavy vonondro le rony ao anatin'izy dia ahoana zany rehetrarehetra zany fameny daholo politika zany de raha manao ahoana antiko lazaina dia momba le atoko politika pahita tombotombo miasa tady filaminana hiaro tombo tena ampiasain'ireo atoko politika firenena ndraiky tady filaminana tena voatina mivotiny hoe gadao le teknisian'ny tiko Madagasikara dia gadao zay manelikelina somiteten'ny finananay dia sambo dia atao nipokaly mandritra ny tapabolana aloha zay vao tsaray afaka piara-dalàna ke rehefa vaya be ty le atoko politika mahita tombotona naretina dia nefa raha fijery andreo tena olona parazitika atisy misy rehetra reo raha zava-misy tateto amin'ny teo amin'ny reny fidianana misy reny fa zany hoe amboletra moa misy te dia ohatrany hoe maro be zareo amin'ny benitaraty dia faharoa mal miteny hoe ny teknisiana sy manam-pahaizana amin'ny firenena fa olona mahatsialy tely eteza be le rangaveny avaty ny tenenako azay ianao ngamba ny tsy nahita fianarana tena tsy nahita fianarana raha misia aparetretena ny tenenako aza fa tena finianatra tesaika ty any fa raha jery anareo le manam-pahaizana amin'izao fotoana zao olona ty teny olona ty voninahitra olona ty seky fa ty firenena zay fijery piaso tsarako zay raha ohatra aloha ty mety aminareo dia alao Vietnam tetiteko fijery tety avela zay namin'ny profo anankiray amo ohatra Zaherika Rakotoa olona parazay manam-pahaizana eto amin'ny tarana raka zany ary olona parazay tsy fon'olom-polo eto amin'ny tarana fa reny mividy avokany tsy Antananarivo Madagasikara moa ty ary azodraiky na hotelitekyna izy torina efa amanitsapika ary sira fa atao amin'ny tiko Madagasikara atao misy manam-pahaizana amin'ny titrina fa reny azory avokany zay anao hoe manam-pahaizana eto amin'ny firenena mahatiany tena titena mijery ty firenena andao ary io moa resaka lava be raha resaka momba ny fitsarana sy fanaovana fitoriana sy ny etsetra reny satria misy resaka hoe forme misy resaka hoe fond misy paikady maro samihafa zany mila arahana ao anatin'le izy ao raisitsika koa raha ohatra fa misy antso vonona ao ambadika eo ao raisiny anao ary miaraba tompoko salama e salama mba tena iresaka ty fidomary ty raga fa tena hendrana ao te eno koa tena fanontaniana mipetraka aloha zany mba te hoe malagasy ve dia tokony honoana vary atao hoe pays agricole atsika fa inina tena hoe fa nahinina potehana mihitsy ny tata anay dia mba nivotra zao tena torajofo ny tanimbary aty fa tsy mba misy hoe tanimbary mba mamotapotaka atsony amin'izao
ino tsy tsy mifanomezantsiny zany amin'ny lafiny indray satria hoe mety hoe resaka voajanahary ny ranonorana salasala amin'izany fa ny tena atao hoe ny mesure à prendre amin'ny fanjakana zany tsy fantatra mihitsy hoe tena ahoana ny tena mouvement zalahy lara-pahamehana zany raha ny resaka sosialy tokony hoe amin'ny itasasa ny vahoaka 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 salama vahoaka milamina fa na inona koa zany famokarana ho ataona eo mpangalatra hiala-botsy mihalatra tsy botry tena enjana be ny ataony zalahy aty tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ny fitandrovana filaminana na miompy tongotra akoho telo sy efatra zany ny tasaha raika zany dia fa angalary ny zalahy ataony zalahy tsaky le akoho hapetraka nefa ny dinam-bahoaka contre ny zalahy hoe efa misy fanjakana miandaikitra an'izany eo ndray tsika miresaka doro-tanety zany mahay aby eny ny tena tanety any amin'ny sisiny hafa vavoany faritra nareo ny mpitondra fanjakana fa tsy vita ny resaka ambony latabatra izy apetraho ny dinam-bahoaka hifehy azy ohatrany taloha raha ohatra ka tena tsy voafehy nareo fanjakana ilay izy satria mampiatona ny ranonorana le doro-tanety zany olona tena tsy manam-pahalalana ny manao an'ilay doro-tanety ireny fa tena tsy hita hoe ahoana fa dia atsipy moa ny teny fa amin'ny lafiny iray koa tsy mahatra olo manga le firenena nefa mahatra olo marina ihany koa fa tsy fantalo fa maro ny zavatra azo resahana ny amin'iny fa mba mitondra ny hetaheta kelinay fotsiny izay hoe tsika dia tokony nona vary saotra tompoko mampametra-panontaniana tokoa ny hoe pays à vocation agricole tsika nefa zao le situation afarana vary afarana kafe afarana siramamy iny koa tsy afarana hatramin'ny lafarinina afarana tena tsika tena mila mieritreritra fantatra mihitsy tsika hoe pays inona koa zany le satria tsika koa fa tena tadavina hoentina ao anatin'le hoe eta ona re zany filaza zany ohatra providence zany tsy fantatry mety zay ve le izy hoe tena orangava dia karaha mipetrapetra ao daholo fa karakara iny angeny nareo karakara iny dia hoe ty misy ndray mipalaka aloha ty dia inona moa le filazan'ireny zany mifampitsimbinetitsika dia mavita herinandro ao dia 8 ndray nytoy eny afaka 5 taona na hoe misy zavatra tsy fantatro zany io zay fa tena hoe izany nge politika zany tena politika io taratarafina tany an'le PGE taratarafina tany any PGE mandeha ho izy ty raha ty zany manoloana an'ity zavatra le programme général de l'État iny moa zany no hitarafana hoe anahoany ty Madagasikara ty zany raha zofandeha zao dia jerena ihany koa no moyen amin'ny resaka any amin'ny resaka loi de finance ndraiky koa zany dia fahitana tarataratra zao zany no fandeha an'ity zavatra ty dia mandeha sectoriel le izy hoe ty CRT dia mipetraka ihany fanontaniana hoe ahoana dia eo zany le fomba fiasa amin'izay le fampidinana le rafitra rehetrarehetra tena zavatra hafa le izy dia normal be nge raha ohatra ka hatramin'ny amin'ireny le hoe ny eveka ny avy any amin'ny fiangonana en général io moa zany amin'ny au niveau ny FFKM ohatra ny tratratratra n'le zavatra misy eto amin'ny firenena ihany koa aloha amin'ny lafiny anankiray tsy tena mbola misy feo iombona zany le izy fa ohatra ny mandeha mitsitaikitsitaiky zay zany zao le position anatiny ao amin'ity taona ity koa ny au niveau ny FFKM dia mandalo zavatra goavana aloha zany amin'ny lafiny dia 8 heures anova inona koa zany rehetrarehetra zany raisina aloha ny atso manaraka miaraba tompoko allo manao miarabanaky ny tompony avy ty Ambohimanjakely eny ary zavatra tiako tenena mikasika an'ilay conseil de ministre fangamo tsy débat ny ataony zareo rehefa manao an'izany izy fa amiko iny tsy conseil de ministre fa kabary ambony vavahady afahany milaza an'izay tia no tenenina indray ny CFB satria mihotakotaka amin'ity resaka lycée moa lycée ny resaka fifidianana sy ny anina dia manao geste technique be ndraiky zalahy zany misy zany hoe miakatra amin'ny télévision nandray ny conseil de ministre inona moa karain'olona an'izay ao tsisy vakian'olona an'izay ao fa rehefa te kabary fotsiny ianao dia aza mirehefa hoe izay indray no nataony hoe izay indray no tsy nisy nanao an'izay indray raha tsy tao anatin'ny 10 taona afa-tsy izy indray zany za foana venam dia mikasika an'ilay volovary izy zany amiko fantako fa tsy lany indray ny zezika simika ny sinoa dia olan'iny eto amintsika satria zany efa tsy kontsony any amin'ny firenena rehetra mila bio zao ny olona amin'ny sakafo dia eto indray zany ny andaniny an'io mba tsy ho faty antoko izy dia anao an'io volovary mafanaka sao vitsianaka sao miteraka 400 ve misy anaka voambaray amin'io sa firitsaiko tsony fa dia izay indray zany ny fikany eo eto amintsika indray fampiasainy zezika simika
amin'ny tena antany Madagasikara dia tsy afaka mambolotro izay dia ho amidy amin'ny zalany tany andray izany ny fikany eo tsy ampitso ny Antananarivo dia findran'izay izy dia za zany mieritseritsy lalina hoe tena efa amidy sipitena avy amin'ny Madagasikara ahafahana mireharefa mandroso Madagasikara rehefa tapitra amin'ny mahantseto Nawary sy be dia be le zavatra afaka resahana manao hoe fotoantsika moa efa somary fohy zany fa raha tena mandeha le hoe gouverner c'est prévoir tsy izao le situation raha tena misy politika mazava ao amin'ny hoe pays à vocation agricole atsika mikasika ny hoe fambolena io tsy izao ny situation fandraisantsika teo mikasika ny réseau structurant raha tena misy budget amin'ny fantoka mandeha makany amin'izany jereo ny zavatra nitranga tany Europa tao rinireny zavatra Covid sy ny sisy ireny tena hoe ny fanjakana amina milliard de dollars ny Amerikanina anoanana ny tatsaha ny agriculteur américain zany ingy zavatra zany raha misy firisan-jato ny mponina any États-Unis ny agriculteur any Europa any France zany zavatra firisan-jato nefa mamelona ny eto amintsika ny inverse izy efa plus de 75% voire 80% ny malagasy everina fa tatsaha 10 isan-jato zany nefa ny tsy ahoana le zany tsy mahasakafo le izy andalo raisinenao ohatra zaridaina sy kivolovolo igny le zany samy ohatra hoe zany ny atsika ny tatsaha dia zaridaina ny atao dia miopiopi kely dia raha oharina ataontsika hoe modélisation zany raha ho tanàna le izy dia ohatra ny ankizy manao dinety zay zany le izy manao dinety tsaingotsaingoka kely mibetsaka andalo raisina ny antso manaraka miaraba tompoko manao ane allo miaraba atsika rehetra hoe manao ane manao moa dia salama aloha fa tsy mijery le roplan tany fa aloha makady Antananarivo aloha manamafy an'le teny zany le hoe rehefa tsy nahazotirina tany an-danitra ndrasy na le faiza manamafy azany miteny avika teo iza zany manjaka ety bedao makasitraka andao are sotra anao mandray anjara na dia fosy indrindra zany le rambonao mitapaka fo fa enjana zay zany le hoe tena tany anjakany ratsy koa le izy amin'ny ankapobeny fa ny vahaolana tsy hoe ny vahaolana ny tsisy fa mifiniavana ao amin'izany angamba ny ataontsika hoe ohatra ny lasa tsy misy fandatsy amin'le zavatra misy nefa tsy maintsy tenenina koa le izy satria lasa ohatra ny verimberenana foana manao tanisa ho anany mijany zavatra zany raisina ty marana ny antsosika amin'ity androany ity miaraba tompoko manao ane miaraba tompoko tasintola toraka izany indrina miraroso tateraka za le roa taona folo vary fambolem-bary sady londo ampisola tompoko efa anteny hoe kabary ambola latabatra ty dia hatramin'izay moa tsy isan'le nakay tapaka valy aminao verinetsika raha pitsy tohizana ny resadresaka fa raha fitinina fotsiny ny zavatra misy zany dia hoe misy signe de panique ao anivon'ny fitondrana tsy arakaraka resahana manana maro anisa sy maharany hoe fenitany sy ny fanjakana fa na izy ao anatiny hoe tsy sura mihitsy ao anatin'le zavatra mitranga ary tsy voafe le izy dia io miseho masoandro be io ary io tsy vitandresaka io na vitan'ny vavabe ozy izy ny fitenenana fa betsaka ihany koa ngeny na indresaka sy nanao vavabe tamin'ny zavatra misy fa tsy ny tantara Madagasikara ihany fa natao amin'ny tantaran'ireo firenena maro taty Afrika sy eny fa natany ireo firenena arabo sy ny sisy ireo dia ny raha nahita ny toy eny dia manaraka zany tsy moromoro tsika isorana be dehibe aloha nandray anjara tamin'ity androany ity raha pitsika mbola miaro eto mametraka mandrapitafa mandrapiresaka ho amin'ny rapitondray